Forever trusting you are, and nothing else matters. Never open myself this way. These words I don't just say, and nothing else matters. Trust I see, I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they do. So many signs into my life.
In his eye, segnala una di crown. Violteni nuvole now, fa fina macizai. Naire non si affana me, saciti te yardi. Nothing quando fukuti Wanza tu chawa chizai Yafiri Yafel tisaya Fusi inside you, yeah, anyway. Since your time, fell with seems where to.
arta kely nanomboantsika azy ary fampiaravana mafana zany ary amin'ny alalan'ny mozika mavesatra. Ny olona tia karazana bahakira maromaro isan-karazany dia antsoina hoe éclectique. Ny tenako manokana ohatra dia anatin'izay kategoria zay satria tena anisan'ny farany tiako zao dia ny reny R&B, slow reny, babyface, izy tia maromaro izy toy ny arta takan'ny Metallica, AC/DC, tiako ihany koa le Mars 4T ary anisan'ny ambiazako ny ambondrona, ny hira klasika ihany koa dia anisan'ny ambiazan-tenako ihany koa ary tena anisan'ny tiako. Betsaka zany karazana rehefa tsara zany dia tiako. Zay no antsoina hoe éclectisme manko hoe ny tsara no tiavina fa tsy ny ratsy. Misy efa hita zao fa tsy miainga dia mbola miditra ao anatin'le izy ihany. Ary zay koa mi-forger-an'le personnalité hoe rehefa tsy mamely ianao amiko dia aza miady hevitra fa tsy ho tafavoaka amiko mihitsy ianao, n'inon'inona lazainao ao anatin'le fandehan-draharaha. Zay ny éclectisme zany, rehefa tsy hety aminy dia tsy mety aminy. Ary ny amin'ny politika zay dia antsoina hoe progressisme satria ny raha progressiste ianao dia tsy maintsy miainga amin'ny resaka progrès zany ho an'ny vahoaka aloha indrindra ary nefa koa misy définition beaucoup plus contemporaine zany hoe on prend ce qui est meilleur, on rejette ce qui est nul. Zay ny principe-ny éclectisme raha ohatra en une phrase zany raha résumena dia ohatran'izay koa ny progressisme. Miarabantsika androany normalement tokony tsisy fandaharana antsika androany fa mba congé mba repos kely fa nanana créneau kely ary manitona ny zavatra nitranga tato ato. Nanao impasse moa za satria misy zavatra tant que mbola tsy teraka dia aleo mangina aloha satria manjary manao fampanantenana boakaty ny vahoaka fotsiny. Ny zavatra tamin'ny tao anatin'ny 10 andro zay no ifampiresahantsika amin'ny resaka présence politique sur le terrain et dans les coulisses ary resaka ihany koa tsika momba ny raharaha tany Afrika Atsimo. Fa alohan'izay aloha andefa hira anankiray dia miverina aminareo ihany satria ny olombelo tsy akoho vao tonga io dia tonga dia efa manomboka fa aleo alefako aminareo aloha zany hira ray alefako dia miverinao ihany.
Misa, tsy mavita, tsy mavita tonatana. Fanahazonao, tsy mila orokafa. Niretraretra zay nataonao, amiko tsy mafafa. Fa mazovino mavita toereny, tsy lazaiky foka hoe samireny. Izy amizay rehetra ty, fa tsisy toanao, tsy misy toanao, tsy misy toanao, fa ianao, ianao ideny. Tsisy toanao, mbola fitike, fa sovran'izan'iza tsy mavita, tsy mavita tonatana. Tsy misy toanao, tsy misy toanao, fa ianao, ianao ideny. Fa tsisy toanao, mbola fitike, fa sovran'izan'iza tsy mavita, tsy mavita tonatana. Ok ary, fanomeravantsika rehetra merina ny fiarabana ho antsika rehetra eto amin'ny fandarana. Iresaka momba ny volamentsika, resaka ny Interpol, iresaka momba ny raharaham-pirenena tao anatin'ny 10 andro na tapagolana tato ato zay. Alefako lakilaky satria tsy tazonanareo ela, manana didinareo, za koa manana didy, adiniko tanteraka fa ay moa za mandray safenina hoe olo manakajy andro any ariva, tena adiniko tanteraka ka dia alefako ny tonga de any amin'ny vavany ny tondratsika azy. Zao le resaka Afrique du Sud dia araky ny nazavaiko taminareo maleriva dia aloha azavaina le fandehan'le procédure alohan'ny idirana amizay. Raha namoaka an'le vaovao ako omaly latsinainy tamin'ny zoma hoe nahazo, non plutôt tamin'ny latsinainy, azafady toko, nahazo liberté provisoire na liberté sous caution avec beaucoup de conditions izy telo lahy, dia nanazava hoe tsy mahazo mivoaka amin'ny faritry ny Afrika Atsimo izy, ary ny dikan'izay dia
miteny hoe tsy hisy ny extradition aloha fa voatazona ao Afrika Atsimo ireto olona ireto. Zany hoe izay procédure zay dia ny autorité sud-africaine fotsiny ny exécuté azy. Ary izay no nahatonga an'le arrestation tao amin'ny aéroport ny Johannesburg tamin'ny voalohandohan'ny volana janoary. Ka rehefa nandeha ny procédure rehetrarehetra dia ny saisira nanao mandat d'arrêt international ny fanjakana malagasy dia saisi automatique tao anatin'izany rehefa organisme d'arrestation international ao anatin'izany ny Interpol. Ny Interpol dia mi-intervenir à 2 niveaux. Soit misy zavatra atatahorany ao anatin'le action na le acte amin'ny zavatra mitranga dia ilainy ny fanadihadiana amin'ny zavatra rehetra mitranga eran-tany dia miditra ny Interpol amin'izay fotoan'izay ary tsy mila miandry mibaiko miza na iza. Faharoa saisie ihany koa ny Interpol satria ny saisirana azy ny fanjakana malagasy i-exécuter ny arrestation andreo. Ka rehefa mivoaka izy telo lahy reto zany mamody moa zany aiky mamody makamba zany fa sarotra moa zany le zatsy sanamoaka n'le anarana satria rehefa mbola tsy autorisé anao dia tsy azonao atao zany fa tsy maintsy apetraka foana le hoe présomption d'innocence ao anatin'le procédure. Amin'izao fotoan'izao nefa mbola innocent zalahy, mbola mipetraka amin'ny présomption d'innocence fa naizanona zany betsaka ny charge mipetaka eo ambonin'ny soriky olona ireto ary sarotra ny hanaprofo hoe tsy marina ireto charge ireto satria nary zalahy ihany ary dia efa nanaiky hoe tamin'ny audition voalohany hoe anazy ny volamena. Da teo aoriana moa le parpé à gold miteny hoe any parpé à gold izy dia teo no mampatonga an'izy hoe bande d'auteur ireto bandy reto ary zay le olana. Ka i Mamody Makamba zany ity voasambotra any Afrika Atsimo ity ary tedavina fantatra ny zanaky Mamody Makamba amintsika miteny zao zay pilote io. Zao ny zavatra fandehany. Tsy mila ny fanjakana malagasy fa ny Interpol dia afaka mi-intervenir. Kanefa ny saisira ny Interpol koa ny fanjakana malagasy dia tena hoe motivé sady légitimé zany ny nametrahan'ny Interpol à l'issue amin'ny voaka mihitsy ny ordonnance zany namoaka anazy telo lahy reto miaraka amin'le 100,000 rand dia nametraka procédure ny Interpol zay mivoaka mandehandeha any moa za koa tsy manana pouvoir hamoaka an'ireny fa tompony andraikitra ny olona mamoaka an'ireny any amin'ny mandehandeha any amin'ny tanana any fa ny zavatra atsoroka aloha dia tonga dia teneniko hoe tsy afa-ty amiko ireny fa zay manko le fanaovana an'ity zavatra ity misy olona miseho mahitahita hoe za mahitahita be dia manao anina izy tsy olana amiko zany fa ny zavatra fantatro rehefa tsy ao anatin'le dispositif ianao dia samy manao an'le zavatra mitsefatsefaka ohatran'ireny fa rehefa tonga ao an-tranonao ny polisy rapitso misambotra anao hoe document officiel et confidentiel nalefanao miparitaka eran'ny tanàna zay ianao vao tonga sainao hoe iny ny tiana ataoko, iny ny ty adalako. Zay foana manko le izy dia aveo le polisy malagasy na ny polisy international miandraikitra an'ireny zavatra ireny nomena loza hoe ka tsisy transparence le zavatra na zao tsy maintsy misy foana ny atao hoe dossier administratif tsy azonao aparitaka n'aiza n'aiza raha tsy organe na organisme autorisé anao manao an'ireny zavatra ireny. Fampianarana daholo zany nefa tsy maninona rehefa raisinareo moa tsy maninona rehefa tsy raisinareo tsy mampanahana koa fa samy manana ny hanitra ho azy ny olona rehetra. Dikan'izany dia zao rehefa nivoaka ny
ny ordonnance amin'ny resaka hoe caution zany na bail application le 100 000 rand na 5600 € dia nametraka ny Interpol ny azo de ireny le hitanareo reny moa le formulation izy de le etsy amin'ny sisiny vu ny urgence izy tonga de ny exécuter ny fitsarana sud-africaine de omaly tany Germiston zany ny arrêté ny misy sud-africaine sy ny Interpol izy teny rahalahy ireto dia malialy izy natory tao amin'ny violon tao amin'ny polisy hôtel de police Kempton Park zany ary androany tokony miakatra parquet miandry ny vaovao amin'io fa mbola tsy voaraiko ny olona koa moa tsy voatery hoe tena tonga de hoe vomivoaka ny zavatra de andefa ty amiko fa iza moa za mba misy fanenjentena amin'ny zavatra tao dia zay mbola tsy nahazahoaka azy fa miandra io satria tsy maintsy mba maka repos mba maka douche mitondra olona any amin'ny parquet zany matetika lava be ary ela be c'est vraiment très contraignant ary fatigant dia miandry an'izay raha tonga androany na izany na tsy zany ity dossier resaka transfert na importation exportation illicite na volamena ity dia maromaro ny organisme na organe d'enquête internationaux miditra ao anatin'izy ity satria ny japonais koa efa nilazaiko taminareo hoe manaraka maso akaiky an'io zavatra io ary indrindra fa ny mouvement ataon'ilay avion ny TOA satratra moa hoe anizy amin'ny compagnie zany nataon'ny TOA tao anatin'ny heritaona sy tapany maninitra satria misy zavatra be dia be mi-intéressé ny reto organisme d'enquête organe d'enquête international na internationaux amin'ny satria organe izy amin'reto amin'ity le compagnie aérienne TOA any Madagasikara ity izay ny momba an'iny ny référence amin'ny dossier moa zany de SAP 14 non plutôt 1208-3-2021 fa ny référence ny Interpol 001-2021 tsy afaka mampiseho ny dossier confidentiel amin'ny circulation interne satria manahirana izy fa ho anareo zay sahaka nahazo an'ireny de ataovy fa rehefa tonga ao aminareo ny polisy vao maraina de eo nareo vao tonga saina hoe taizana zahoanareo an'le dossier fa androany aloha za tonga de efa miteny hoe tsy avaty amiko reny fa ialako tsiny indrindra tompoko mba mila tsy hoe mila fasahina manao zavatra fa mila mahafantatra procédure ihany koa zay ny amin'iny bon iresaka momba ny situation politique tsika tao anatin'ny tapabolana zay tsy ny tapabolana no resahako aminao fa ny efa roa taona nanomboka tamin'ny volana marsa 2019 dia nametraka tsika teto amin'ny fandaharana hoe amin'ity ndaosa ity tamin'izany hoe izany ve mipetraka fanontaniana izy hoe zany ve satria gagagaga daoly nareo amin'le famoahako an'le secret d'état de natonga nareo miteny hoe zany ve satria gaga daoly nareo mitorona padira hoe estomaqué dia non andraso iverenako le Afrique du Sud fa misy adiniky tompoko zany hoe eo zany ny fampetraka hoe rehefa ny arrêté-ny Interpol izy telo l'arrêt de zao fanaotsika manko rehefa manao analyse de tsy maintsy mijery ny dynamique mety ho créer le zavatra rehefa ny arrêté-ny Interpol izy telo l'arrêt mbola ilainy ny fitsarana afrikanina tatsimo izy amin'ny izy teo 21 mai azonareo de eo zany ny fanontaniana mipetraka hoe alefa ve ny antony nanaovan'ny Interpol ny arrestation zay de suite an'le
ry zareo ny saisisieny ny fanjakana malagasy hoe azonareo exécutena ny arrestation le toloreto amin'ny alalan'le note rouge zany notice rouge sa pour le compte ny Interpol manokana satria azadino fangia mamody zany kanefa reto le hafa zany tsy fantatro hoe nationalité française ve le rakoto malala anankiroa satria fangia mamody aloha dia mamodo dia nationalité française légale. Io zany mipetraka amin'ny fanontaniana. Ary izay fanontaniana zay no mitarika amintsika hoe extradable ve zany ry zalahy reto dans l'immédiat. Dans l'immédiat aloha je ne pense pas. Fa tsy maintsy mandeha ny enquête au fond amin'ny 21 mai satria mbola ilainy ny fitsarana sud-africaine ry zalahy reto dia dikan'izay mety misy indray zany libération sous caution suivant na procédure napetraky ny fanjakana malagasy taminareo nanao an'le hoe 100 000 rand mako de hoe zay fotsiny ve tamin'io zavatra io mivoaka de entre enquêteur amindresaka de hoe rapitso ry zalareo de ho arreten'ny Interpol. Tsy afaka miteny an'izany atoko ny alatsinainy satria zavatra hautement confidentiel zany. Marina ianao fa mpanao gazety afaka miteny mialoha fa imagineo hoe teneninao le zavatra de nefa tsy exécutable l'izy ny putsininy satria na ianao an'le vaovao le olona de mety maty. Misy responsabilité civique anao zany sy morale. Izay no natonga nanieritseritra hoe ho avoakako ve ty arrestation izay ho ataon'ny Interpol ity rapitso satria dia nanapa-kevitra tsy namoaka an'le izy. Fa ny zavatra azoko tenenina dia zao hoe ho anareo zay mieritreritra zany hoe extradable d'ici peu izy telonareo de apetrako tena entre guillemets mihitsy hevitro manokana par analyse des faits de hoe tsy extradable reo mandrapatonga ny 21 mai satria ny antony mbola ilain'ny fitsarana na ny autorité sud-africaine izy telonareo. Any zany io zavatra io fa ny après an'izay raha mbola misy enquête mandeha sy mitohy tant que mbola ilain'ny fitsarana na ny autorité sud-africaine izy telonareo dia tsy afaka nivoaka ny Afrique du Sud izany na hoe tsy extradable izany. Zay le izy zany. Bon, ny resaka raharaham-pirenena tao anatin'ny tapa-bolana. Zao tany amin'ny volana marsa ho antsika nanomboka mety eo izy ny tena nandeha satria nipetraka ny hoe nini nametraka ny ninitsika. Za zany androany de faly na eno hoe nanaiky any Andriamatora Ravalomanana fa i Sarkozy, Nicolas Sarkozy no nanala azy teo. Fa rehefa misy zavatra ohatran'izay manko de tsara ihany tantaraina hatramin'ny farany le tantara fa tsy ny olona anaran'olona fotsiny ny tolonina. Zavatra anankiroa, telo ny tena zavatra nitranga. Ninina tsara marihaka eto, ninina eritreritry ny superstructure internationale zany hoe ny aty ambony zany en amont de ny avalina ary amin'ny vahoaka dia tsy maintsy ao en harmonie rapport amin'ny aspiration amin'ny vahoaka ny agissement amin'ny ninona izy teo ny international amin'ny resaka lobbying. Raha ohatra ianao ametraka zavatra nefa tsy zakany vavon'le vahoaka mbola tsy tiany, mbola tsy teliny dia tsy ho tafavoaka mihitsy ianao ninona ataonao fa horotaka avy eo. Tamin'izany andro zany de feno ny critère hoe zay manko ny zavatra dinitsika indrindra ireto tanora ny lehibe nanomboka tamin'ny 2007 ka hatramin'ny 2021
de tena nalala loatra izy ireo ny fijaliana nanomboka hatramin'ny 2009 ka hatramin'ny 2021 ny fijaliana sy ny zavatra tsy mety nataony Andriamatora Valomanana. Ka raha miresaka ary izy ireo dia miresaka ny zavatra tsy fantany. Satria ny ankabeazan'ireo tanora tsy niainana zany hoe epoka Ravalomanana zany no manao fake maromaro amin'izao fotoana izao, ary ireo tanora ireo no vivie politikany nga Ravalomanana. Satria avy amin'le ray aman-dreny dia tena jamba ny atao hoe fanatisme par rapport amin'izay koa, ohatran'izay koa ny nga Andry Rajoelina, jamba tanteraka an'le fanatisme dia ireo karazan'olona ireo izay mariaka eto fa vitsy no miditra ao anatin'le raharamanga. Zao na inona hoa hieritseritra ny mpitatana an'izao tontolo zao, na inona lazainao, misy zany. De là à mentir et ne pas dire dia mandainga amin'ny malagasy hoe tsy misy zany atao hoe fikambanam-be amin'ny mitandrina sy mitondra an'izao tontolo zao amin'ny zavatra hoe mandeha any amin'ny tokony ety raisiny avadiky ny politika lokale manko zay hoe nouvelle forme na colonisation tsia. Raha ohatra nouvelle forme na colonisation zany tsy arrêté mihitsy zany Pablo Escobar zany. Raha ohatra nouvelle forme na colonisation zany tsy arrêté mihitsy zany El Chapo zany. Ary raha ohatra nouvelle forme na colonisation zany be dia be ny fitondrana dictateur na tany Afrika, indrindra taty Afrika ho voaterina sorona satria efa tsy miaraka amin'ny sitrapon'ny vahoaka intsony. Tsy maintsy en harmonie zany hoe en symbiose par rapport amin'le aspiration populaire no anasorana olona anankiray eo amin'ny fitondrana. Feno ny fepetra tamin'izany satria nga Ravalomanana dia marina ny malagasy indrindra tany amin'ny faritra lotika taminy. Antananarivo nanomboka efa nisape Ravalomanana satria rehefa nandeha ny filatsahana ao Mera dia lasa ny Andriamatoa Andry Rajoelina mairie Antananarivo nefa ny nga Ravalomanana no mitondra tamin'izany andro zany no teo amin'ny fitondrana. Aza adino zay. Ary rehefa nidina teny an-dalambe ny vahoaka dia teo no hita hoe efa tsy mila nga Ravalomanana ny malagasy. Zay ny condition voalohany. Ny situation faharoa fa tsy condition. Situation faharoa dia nandroahany Ravalomanana ny ambassadeur frantsay nommé tany Madagasikara. Natezitra amin'ny frantsay io ary indrindra natezitra nga Nicolas Sarkozy izay izy ny filoham-pirenena tamin'izany. Teo nametrahana dispositif Andry Rajoelina. Mitovitovy ihany tamin'ny nga Ratsiraka zay nahatonga nga Ravalomanana ho président. Nga Ratsiraka le niteniteny foana tamin'ny 19 septembre no anisany nanosehany Amerikana nametrahana nga Ravalomanana. De ohatran'izay koa ny erreur fondamentale nga Ravalomanana tamin'ny resaka fanararotam-pahefana dia fanangarona ny compte-ny Tico sy ny fanjakana. Ohatran'ny ny Andry Rajoelina exactement amin'izao zavatra mitrango zao. Zany hoe fiaino zany ny fepetra tamin'izay dia ndao alefaso. Zay manko no tenenako atsika hoe hitafika io mialatsiny atoko fa tsy any am-posa ny mpanao politika malagasy ny lakilen'io. Misy tompony ny lakilen'io. Azonareo zay manko le fitenin-dalato hoe blokom-bazaha fa averinareo fa moramora nga raha tsy nisy reto vazaha reto zany amin'ny fanararotam-pahefana ataon'ny mpitondra malagasy. Ireo vazaha reo zany hoe le izy rehefa ilainao le vazaha dia tsy bloky izy.
fa rehefa tsy ilainao le vazaha de lazainao fa boloky. Tsika koa zany un moment mila mieritreritra tsara hoe inona marina ny tena tediavintsika. Rehefa mitaraina votsika lasa mitotototo mankany amin'ny vazaha, fa rehefa manomboka milamina de boloky reo. Mila mieritreritra lalina tsika amin'izany satria betsaka ny faly rehefa ny intervenir amin'ny frantsay par rapport amin'nga Ravalomanana. Ils se sont pas intervenus officiellement, mais on sait qu'il y avait la main de la France derrière Andry Rajoelina. Le cas actuel ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao dia lotika tanteraka ny ankabeazan'ny firenena vahiny mijery an'ity Andry Rajoelina sy ny tropiny izay tena tsy mifamepetra mihitsy amin'ny fitantanana ny firenena malagasy. Mila ny communauté internationale indray ianao eo, mila ny frantsay indray ianao eo, ary misaory ianao. Surtout ianao fonctionnaire io, fa ny karamanao amin'izao fotoana izao ny frantsay miatoka azy. Alazavo zany. Pratiquement tous les 2 mois, miainga ny saosy mba tsy hisinonrotaka ao Madagasikara. Satria négatif zany hoe ingia Ravalomanana niverina ao anatin'ny fitondrana. Samy hafa arseny resaka Kadhafi sy resaka Madagasikara aloha zao tony manko le olona fanatique tony le manoratsoratra tony. Tsisy resaka Kadhafi aloha eto zao. Mba mahaiza zay manko le izy le olona somary vendrabendrany ireny zany no reny no tena vitan-davalo no manipule azy, fa ny olona efa misokatra ny sainy tsy azon-davalo sy Andry Rajoelina intsony. Ary eo manko le dinamika hitranga amin'izao fotoana izao. Eo le dinamika andeha sy hetsika amin'izao fotoana izao. Zay no mahatonga anao hoe tsy maintsy miteny androany ary tsy maintsy manazava ny saim-bahoaka. Zao zavatra tsara. Fivoriana à gauche, fivoriana à droite. Fa zao any anatin'ireny fivoriana ireny dia tsy invité ny timy. Inona ny antony? Teny hoe efa mandeha any amin'le makany le izy. Kanefa ny tsy maintsy misy foana ny forme embryonale amin'ny zavatra anankiray dia mandeha makany le izy. Rehefa nanazava tao anatin'ny toriteny, ity koa aloha misy fanazavana anankiray. Ao anatin'ny sehatry ny eglizy sy ny fiangonana na ny FFKM ihany koa na ny fiangonana FJKM dia misy sampana karazana commission anankiray io. Raha ny tenako manokana zao dia nofidiana tao amin'ny fiangonana FJKM Analakely tamin'izany andro ho filohan'izany komity KFP miandraikitra ny fiainam-pirenena, komity ny fiainam-pirenena KFP na Kofi pour ny sasany, komity ny fiainam-pirenena. Io tena hoe analyse tanteraka momban'ny izy teo fiainam-pirenena. Voafidy ho filohan'izany ny tenako tamin'ny 2016. Dikan'izany afaka miresaka tsara ny momba ny fiainam-pirenena, ny fiangonana. Amin'ny eglizy koa misy an'izay. Tena hoe ireto pretra miandraikitra manokana momba ny fiainam-pirenena misy zany. Dikan'izany zany diso le hoe manao politika ve ny fiangonana sy ny eglizy sa tsy? Non. Tsy resaka politika fa resaka fiainam-pirenena, manana droit de regard eo satria ny ondriny no mitondra ny firenena ary ny ondriny ihany koa no entina. Afaka miteny reo hoe stop. Dia rehefa raisinao tsara, rehefa tsy raisinao tsy rarahiny. Fa miteny izy hoe
stop. Ka nametraka an'izay le fivoriana premisina zavatra anankiray zay ny eglizy manomboka amin'ny teny ihany koa zao ny mpitandrina zany hoe mandeha makany amin'ny matotsy natrona ny timma na hoe natsona nefa tsy tonga de na izy manavatena na izy écarté eo amin'le processus satria efa minahazavaiko tsy indray mandeha na indroa fa na inona structure ka misy préférence Andravalomanana de miteny anareo fa tsy andeha miankoraze tanteraka mihitsy aho zany ho an'izay mpanaradia sy mieno aho ny zavatra apetraky ireto masinda na ireto pretra sy ny fiangonana amin'ny alalan'ny pretra mpitandrina tsy fatako tsara moa ny tena eritreritry ny ray aman-dreny zay ny teny ary androany alina ary mbola isy amin'ny Real TV mety mba mijereva rehefa avy eo rediffusion fa misy torolalana ao ary misy filazana mihitsy ao hoe tsy mety izao zavatra mitranga eto Madagasikara zao mbola tsy vaky ny resaka hoe raha vao ny gouvernement fa je pense hoe on va aller dans ce sens ny fioanan'ny garantiraka amin'ny mpanao politika samihafa ka andeha ho any amin'ny fampivoarana ny raharaham-pirenena de manohana tanteraka an'izany a tompoko une seule condition hoe tsy iny ianao andehana mafy ny pouvoirany Andriamatoa Andry Rajoelina mila mametraka zavatra sain techniquement viable et fiable sans être politique ny amin'ny gouvernement manaraka eo tena manolo-tsaina manokana zany hoe ny mety mitondra ny gouvernement manaraka eo de ny tsara indrindra miaramila ary avy any amin'ny faritra en dehors n'izay tena miteny anareo fa ho zava-doza ny tranga noho izany ninona initiative mitranga sy miseho ao Madagasikara amin'izao zavatra miseho zao de tsy misy afa-tsy ny initiative ny tondra solution ao Madagasikara eninareo tsara zay teniko zay mazava tsara zay hoe ninona entreprise ninona négociation alefanareo ka mbola Ravalomanana ny lohany sy ny tetiny officiel zany teneniko zany de mihomaninareo fa tsy ho tafavoaka fa vao maikinareo mi-renforcer ny pouvoirany Andry Rajoelina ity initiative ataon'ny pretra initiative hientin'ny aty amin'ny coulisse aty io no anana crédibilité mahaiza mamaky ny fandehan'ny politika fa tsy ataon'ny olona solafa fotsiny ary amin'ny tanàna ery ka inona zany ny antony nampiazakazaka ny Ravalomanana iteny androany za tsy andehanao analyse ny zavatra teneniny fomba fiady politika reny raha ohatra fotsiny zao anazava anankiray hoe raha filoham-pirenena anao no miteny 450 millions nisan'ny vahoaka américaine na hoe 350 millions minga 250 ianao de 350 aveo 450 c'est vraiment imprécis rehefa miteny an'izany ianao de mametraka chiffre tsara amina vanim-potoana anankiray tsara 329 millions toko nisan'ny vahoaka américaine statistique 2019 fa tsy azonao atao mihitsy no miteny hoe 2021
450 millions isan'ny vahoaka américaine. Zay aloha dia efa anankiray ahitanao hoe c'est un président mais qui manque énormément d'expérience. Raha izay faharoa momba ny vaccine. Miezaka mihitsy aozy izy azahoana an'io, ity ny vidiny, tsy nividy ny problème. Izy manko manao an'izay mampiseho dossier zay. Isay ampiseho dossier andrandosako hoe tsy ndeha ampiseho dossier fa rangaha ty tena manabarabara sain'ny malagasy mihitsy. Le intellectuel malagasy manko mangina dia zay no mahatonga antsika io tsisy mpanazava ny saintsika. Tsisy jiro mampirehitra hoe tia ny lalana mazava amintsika dia voafitaka ireny balaroa ireny. Voalohany indrindra, za aloha zany dia miangavy ny fitondrana fanjakana malagasy. Tena mba miangavy are, tena milela-paladia ianareo. Vonjeo malagasy. Fa maninona ako ny fitondram-panjakana malagasy ny angaviako, ary tena hoe tena hifona anareo, tena mifona areo, tena mba milela-paladia anareo. Ekeo ilay inisiativa COVAX. Ny zavatra tenenin'ny ara-valimana io manko dia fisolokolokiana ny action sy inisiativa COVAX. Ny objectif ny inisiative COVAX na ny fanalavana azy kokoa ny hoe accès initiative d'accès équitable à la vaccination contre le Covid-19. Initiative d'accès équitable à la vaccination contre le Covid-19. Ny tompony andraikitra amin'ny COVAX io dia efa misy bailleur amin'ny financier-n'io. Ao anatin'izany ny Gavi Alliance. Azadininareo, l'UOMS, ny CEPI. Ny filohan'ny Gavi Alliance dia Nga Barroso ary anisan'ny bailleur principal. Tomako ny angalin'izy. Zay lazaiko anareo hoe mila manatsaina nareo sy mandinika tsara amin'ny teny sy fomba firesaky ny mpanao politika. Fa avadiny io rehefa avy eo. Ireto tim ireto mihitsy no nakalaza eran'ny Facebook hoe vaccine ny Andry Rajoelina, vaccine ny Bill Gates. Aza adino zany tompoko. Vaccine ny Bill Gates, vaccine ny devoly io. Fleury Rakotomalala ve namorona zany? Nisy namako tena hoe akamakaiko zay, ramatolon-dehibe zay tompo. Mino afa verina ao anatin'ny sainy zao ny tenenina hoe vaccine na devoly io. Izy anefa amin'izao fotoana izao no miazakazaka angataka an'io vaccine io ry zalandray. Zany hoe na ny mpanohatra ny mpitondro samy tsy aninona daholo. Mety amin'ny Andry Rajoelina miteny anao hoe vaccine na devoly io. Amorona zany ozy izy. Nanaovany an'ilay Covid boisson tsaitsay io. Naparasy ara-tsy sitran'io. Dia iny mitsoboka atao daholo. Dia rehefa io tafiditra amin'ny problema amin'izay, iny amin'izay ngiara-valimana na miteny ohatrany tsy niteny izy ohatrany tsy niteny an'izany ny timma zany eo Tena c'est vraiment un saint qui parle. Fa tamin'ny fotoana ny tenenan'ny Fleury Rakotomalala ny teny hoe misy ny initiative COVAX. Quand on fait de la politique, chers messieurs, il faut anticiper les événements. On crée les événements, mais on ne se fait pas emporter par les événements. Vous réagissez aux idées. Filoham-pirenena américaine mal, mais vous n'agissez pas, vous ne dirigez rien. Satria efa manomboka amin'ny seseo. Efa manomboka mandeha ny processus parallèle
zay miziole tanteraka amin'ny tim. Raha rapitra zany maheno hoe rava oniny RMDM satria voatery tsy maintsy mifatorana aingana tamina convention ifamatorana omaly hoe tsika tsy mahazo mandeha ary na makaty. Dia ingaray mitady hoe aiza Brest afahako miteny sy mipala n'ity fanjakana ity. Ny initiative privé amin'izany COVAX zany négatif. Tsy ianao privé na hoe politika contre amin'ny fitondrana fanjakana no andeha azo vaccine amin'izany satria na ny structure na ny élément chaîne de froid amin'izany ara tsy anananao. Ny fanjakana ny mahazo ny dotation io ary uniquement ny fanjakana. Izay no mahatonga na miangavy sy milela-paladia anao. Andriamatoa Andry Rajoelina. Vous ne dites malagasy fa non assistance à des personnes en danger zao zavatra ataonao zao. Ary crime zany. C'est un acte criminel. Traductible. Any amin'ny cour pénale internationale zany. Any ny angla tokony hitondranao azy. Andriamatoa Ravalomanana. Fa tsy ianao no midedadedaka hoe mitady an'io mihitsy zao miezaka manao an'io dia apresahanao ny olona hoe niresaka tamin'ny Amerikanina ianao dia niresaka tamin'ny Danemark ianao. C'est du n'importe quoi. Ampy an'izay le fisolokolokiany zay hoe niresaka tamin'ny anina ce sont des faits réels ary zavatra misy ny zavatra tarainao fa tsy mila miresaka ianao hoe zany négocier zao zany resaka nanao zao. Misy ny COVAX tompo. Ils ont comme objectif de distribuer 2 milliards de doses amin'ny taona ity mandrapatonga ny volana juin angambany izay azoko atao no mipréciser azy mba ahafantarana ny zavatra tena hoe isy sy ny zavatra hitrango. Fa aza mampiresaka anao hoe niantso ny Amerikanina, niantso ny Allemand, niantso ny Danemark. Raha misy zany fiantsonan'ny Amerikanina zany efa niteniny Amerikanina manameloka ny fisamborana an'ireto gady reto zay. Tsy hany ny enjeu mondial amin'izao fotoana izao tompoko. Tsy zany. Ny fiadina amin'ity resaka coronavirus ity ny enjeu ary c'est même pas hoe anala ny Andry Rajoelina miala ianao na hoe misitaka ery ianao. Ny enjeu mondial amin'izao fotoana izao tsy maintsy vacciner ny olona rehetra indrindra ireto firenena mandry ary ao anatin'izay Madagasikara. Eto ny tenenako anao Andriamatoa Andry Rajoelina. Tena misaisiranao officiellement alefaso arekeo io initiative COVAX io. Il suffit d'appeler le représentant de l'OMS pour mettre en place l'initiative COVAX. Satria ny fametrahana ny logistique fotsiny ny chaîne de froid minimum cargo en avion 3-4 vao mahasenika amin'ny Madagasikara amin'ny chaîne de froid zany. Ny fitandremana ny dozin'io tsy mila lasa saina mako zao hoe andeha hanao an'izany ve ny akamo. Tsy manana compétence an'izany ny akamo. Ary c'est trop risqué satria hain'olona ny loloaviny. Il suffit hoe chaîne de froid anankiray fotsiny tsy respecté ao anatin'ny heure ray. Vu une distance entre en France sy Madagascar, vu une distance sy ny surface ny Madagascar, miala Antananarivo mandrapatonga any Ambakireny ohatra. Fantatrareo hoe aiza zany Ambakireny zany? Dia miala tsiny amin'ny tenanareo fa mety hafaty vadika vinaigre le dozy ary mety hafaty olona. Dikan'izany tsy afaka mitonantonana mihitsy ianao privé, tsy maintsy initiative étatique io. Ary je me demande hoe aiza moa ianao nahita vaccine vidiana zany? Amin'izao fotoana izao raha tsy maharaka le izy. Efa anticipen'le izy tsy vidin'ny olona anao izy. Fa tsy niteny izy na moa anankiray raha hoe initiative COVAX io fa niraisin'le ry hoe za minégocier an'io. Miresaka hoe za négocier tablé, za négocier kitapo, azafady ny Ravalomanana. Tena miala tsiny aminao.
tsy Madagasikara rery nanaovany sinoana io. Ary tsy Madagasikara rery nametrahany Banque mondiale an'izay initiative zay. Fa firenena maromaro ary tsy Madagasikara voalohany amin'izany. Ampy ho azy zay. Zay mihitsy ny antony existeko eto. Tadio zay. De mamoaka chiffre fotsiny dalahy 20 hatramin'ny 25% io le olona. Hécatombe anie zany. Fanazanana zany Andriamatoa Rajoelina. Todika mafy aminao a. Tsisy zay tsy diso amin'ny resaka stratégie amin'ny fitondrana fanjakana. Tena miteny anao alefaso accepteo io resaka initiative Covax io miaraka amin'ny OMS, Gavi sy ny CEPI. Ny Gavi io dia initiative est une organisation internationale initiative ana secteur public sy privé ary anisan'ny qui a pour but d'accélérer les progrès des pays pauvres dans les possibilités d'accès des enfants à la vaccination et dans la palette de vaccins disponibles. Io le nanaovana propagande hoe satria io Gavi io dia ny anisan'ny bailleur fondamental ao anatin'io dia ny fondation Bill et Melinda Gates. Tamin'ny taona 2000 no namoronana an'io fondation io Gavi io zany. Dia io no netombohan'le hoe nouvel ordre mondial sy ny hoe vaccine devoly. Tiako tenenina aminareo ny team mihitsy no niteneny zany tompoko. Ary nandefa an'izany propagande zany, fahazadino zany. Vaccine Rajoelina dia vaccine devoly. Zay ny teny nankalazaina tamin'izany androany. Ka naizanina zany. Mila anontanianao Monsieur Fleury pour plus ample précision. Inona raha izy le mila anontaniana amiko? Lovarasola, raha ilaza ianao hoe conseiller ny Andry Rajoelina dia tsy mampaninona zany, sady surtout hoe ho ataon'ny Andry Rajoelina ny zavatra nangatahako tamin'ity. Averiko aminao ary miakarary ny fonao mihitsy ny voamaika tedaviko satria ny vahoaka malagasy ny mamaya fa tsy ny fisovena andravalinao. Andry Rajoelina, tomboky lahajay. Anisan'ny zanako mahafatifaty ianao sady beau gosse. Ary fantatrao ny estimako aminao tompoko. Mba miangavy tovolahy. Alefaso ary ekeo malakilaky ilay initiative Covax. Ny antony dia tsotra fotsiny tompoko. Mitsipatsipaka amin'ny malagasy indrindrindrindra ny any amin'ny faritra. Ary ny tena problème dia zao. Ireto communauté internationale reto ihany ny hivadika aminao satria aza adinina fa lobbyina matanjaka be ny ao ambadika io atao hoe opération de vaccination io. Tsy azo atao ny mandainga tsy maintsy misy opération business io, opération financière io. Ary tsy tafiditra ao anatin'izany Andriamatoa Andry Rajoelina ao anatin'le système. Fa mamaika Andriamatoa filoha dia misauver sy manavitra an'le malagasy satria ny antony teneniko anao hoe lobbyina matanjaka be no ao anatin'io dia zao. Non assistance à des personnes en danger. Ary sanatria amin'ireo malagasy maty ireo misy mitory anao amin'ny instance internationale. Za aloha dia andray ny fitorianareo. Afaka miatoka ny avocat amin'ny fitoriana izay ataonareo fianakaviana victime. Samy teny an'izany. Afaka manao pétition nareo alefanareo aty amiko dia hotoriako. Hotorian'ny akama Andriamatoa Andry Rajoelina rehefa tsy hanao izy. Averiko. Zay tsy teny hoe amin'ny délai anao fa vous devez vous réagir très rapidement avec beaucoup de pertinence et surtout d'action rapide, urgente et alefaso ilay Covax. Miaraka amin'ny OMS, CEPI
sy ny Gavi Alliance. Non-assistance des personnes en danger ho azy izy. Ary raha mitory ireo aty amin'ny instance internationale dia izaho miteny anao fa sahiranao Andriamatoa Andry Rajoelina. Fizaha mihitsy no andeha hitory aminao miaraka amin'ny pétition amin'ny vahoaka malagasy. Mba hahafahanao mahatsapa zany hoe misy initiative, misy urgence, tokony ho raisinao aingana satria tsy zakan'ny anao. Aty aminay aty andafy aty zao efa tena lazaiko anao fa tena hoe mipanika ny olona satria ary tsy maintsy mi-intervenir foana ny membre ny gouvernement, ny premier ministre, ny filoham-pirenena manazava ny saim-bahoaka. Zay no teneniko anao hoe Andriamatoa Andry Rajoelina, fantako ianao fa zaza misy fahendrena. Na manana an'izany influence amin'ny membre vatomanga zany ary jereo ny am-bahoaka voroy malaky ny londom-pisorona ao anatin'ny ministera amin'ny fahasalamana, reto tompona andraikitra eny amin'ny fitsaboana dia alefaso io vaccination io tompoko. Anao veloma mandram-piona aminareo aho satria mbola tsy maintsy hikarakara ny sakafo andrahoina par rapport an'izay andraisan'olona. Mety hiteninareo hoe amin'izao ve nareo no andray olona? Satria olona manana pasy afaka mandeha amin'ny fotoana takan'izao ny olona atsoina. Dahoara fa dia izy ny alefatsika. Dao hijereny ambondrontsika. Dahoara. Ok Google, monte le chauffage. Fanamariana kely a mahatsiaro an'le namana tsy salama, akama tsy salama ny Madagasikara. Ataovy tsara tompoko le anina. Hazavao ilay Covax, test clinique, efficacité sy ny sisa. Ndana Brian Johnson makany amin'ny Google dia hitanao fa nazavaiko teo hoe initiative d'accès équitable à la vaccination contre le Covid-19. Ny sakafo ataoko sokoroty.
I don't know se tu là. Attenzione a tutto. Il rumore.